torak'izay ihany koa tsy hajanona ary vao mainka ary amafy ny fitokonana izay tanterahan'ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ahitana ny syndikan'ny mpiasan'ny fahadiseranana ny syndikan'ny mpiasan'ny etra ihany koa io no nivohitra taorina ny fivoriana ny tanterahan'izy ireo androany teny anivon'ny trano tokon'olona nalakely teny dao raha antsika ny tadim-bavao. Iamafy ny tolona izay tanterahany syndikan'ny mpiasan'ny fahadiseranana sy ny syndikan'ny etra ary tsisy intsony ny fanatanterahana ny service minimum manomboka eto. Io ny vokatry ny fanaovana tsinotsinona ny mpiasa ary ihany koa vokatapaka nandritra ny fivoriana ny tanterahan'izy ireo manoloana ny fivoarana ny toetra rà amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny fanamafisana ny tolona dia eto izay dia miteny voka malagasy hoe tsy asiana service minimum intsony any amin'ny toeram-piasana tsirairay aby any. Izay kosa nefa tsy afaka ny elana izay tsy te hiasa dia mbola miasa ihany izy fa ny akapobean'ny mpiasa zany dia tsy hanao an'izay service minimum izay intsony fa hitokana tsy hiasa fotsiny izao zany anamafisana an'izay tolona sy fitakiana izay zany. Tsy eken'ny mpiasan'ny fahadiseranana ihany koa ny fandraisan'ny foibe-pitantanana eo anivon'ny fahadiseranana mikasika ny sazy omena ireo mpiasa. Ao ihany koa ny fanomezana ny asan'izy ireo ho an'ny orinasa tsy miankina. Ny momba gasikely ngamba no teneniko hitantsika tsara fa ny détermination na valeur izay ny anaran'ny inspecteur de douane sy ny anaran'ny mpiasan'ny douane amin'ny akapobeany dia tena asa manokana ho anatokana ho an'ny ary izany no nomena ny gasinety satria iverina hoe anatsarana ny resetin'ny douane kanefa n'izay dia samy laza fa vitan'ny teknisianina malagasy zany zavatra zany tsy ilana n'izany satria izay no nanofanana anay inspecteur nandritran'ny taona ka iverina kosa hoe fanaovana tsinitsiny ny inspecteur douane malagasy zany zavatra zany raha ohatra ka hoe mena nasa vahiny anao azy izay iverinay fa matozay concours ny idirana tato dia manana an'izay maizana izay. Raha ny nambaran'ireo sendika hatrany dia tsy vonona ny andray sy resaka amin'izy ireo ny ministra ny fitantanam-bola nandritra izay roa volana nitakin'izy ireo izay ary izay indrindra no anamafisan'izy ireo ny fanesorana ity ministra ity. Ny prime ministra no antenain'izy ireo hitondra vahaolana amin'ny fitakin'izy ireo dia ny anesorana ny orinasa tsy miankina izay mandraikitra ny asan'izy ireo.